fifaliana ho an'ny ankizy fa andraikitra goavana ho an'ireo ray aman-dreny ny eo amin'ny fampitaovana rehefa fiatombohan'ny taom-pianarana. Dia misy ilay izy hoe tiany ana ohatry ny hoe nianina tamin'ny herintaona dia tiako na hoe tiako fa tsara be ianina izao tsy manana ohatran'io. Fanirindreo ray aman-dreny ny hahatsapan'ireo ankizy ny vesatra izany andraikitra izany mba hikajian'izy ireo ny fitaovana efa azo. Tsapany tsara mihitsy satria tenenana azy koa hoe lafo ilay izy tamin'ny vidandreto règle reto izao ohatra dia misy règle hafa teo dia nalaiko ilay ray moramora dia nalaiko ty dia hita ny différence prix dia ty nefa nidonginy toy izay hoe izao ny vidin'ity ray ty dia izao ny vidin'ity alainao ty dia tandremo tsara ilay fitaovana fa bedy tsy mahazo tsondra simby io. Ilay kahie no tena hitako hoe mavesatra grand format no tena betsaka amin'ny kahie-an'zareo. Tamin'ny andronay koa za raha ohatry ny hoe raha mahazo kahie anankiray dia mahita an'izay hoe atao avy aty amin'ny vodiny ny leçon ray dia avy aty amin'ny lohany ny exercice ohatr'izany. Fa izao tena ilay ankizy koa tsy mety hanao an'izay intsony moa ny ao am-pianarana koa tsy mety fa mitokana mihitsy ny an'zareo hoe ny exercice dia leçon. Vao miditra mihitsy ny année scolaire dia efa manangona tsikelikely satria hitako tena mavesatra zaza telo moa ny anahy mianatra dia tena hita be.